fa nitarika resabe ary nametrahany maro fanontaniana ny fanambarana izay nataony Ramatoa Lanto Rakotomavo, sekretera nasional ny antoko TGV ny momba ny fijoroany Mapara. Makasika izay indrindra manana ny ambarany Ramatoa Kristina Razanamaso. Mijoro ara-dalàna ary napetraka alohan'ny fepitona napetraky ny senita ametrahana ny antota taratasy filatsahako fidiana ny Mapara. Hoy ny solombavam-bahoaka Ambato Finandrahana ny sady minisitry ny fisarana teo aloha Ramatoa Kristina Razanamaso. Ny Mapara izay mariana fa vondrona politika fa tsy atoko politika. Raha vondrona atoko politika izy dia mazava ny voalazany ao amin'ny andininy fahadimy izay ao amin'ny lalàna mifehy ny antoko politika aloha ny andininy fahaenina amin'ny 2011-012 dia milaza hoe mitaky ny récépissé amin'ny antoko politika ary misy ny arrêté. Raha toka antoko politika izy ny récépissé tsy manome qualité juridique na personnalité morale an'ilay antoko politika. Fa raha vondrona antoko kosa izy iny récépissé iny ihany dia efa manambara ny maharadalàna azy ary manome alalana azy anao ny irotsaka amin'ny fifidianana. Izay ny mahasamihafa azy. Raha jerena ao amin'ny décret 2013-057 izay décret d'application ny loi 2011-012 dia tena mazava mihitsy fa ny andininy fahadimy ao dia milaza mihitsy izy sy ny fahaenina fa ny récépissé ihany izay nomeny ministère ny atitany ho ny vondrona antoko politika dia efa manome alalana azy andro irotsaka ny fifidianana. Raha nambaran'ny Ramatoa Kristina Razanamaso dia zony Maparafeniny manolotra ny anaran'ny Prime Ministre noho izy vondrona politika manana solombavam-bahoaka maro anisa ao amin'ny anteny meram-pirenena. Nosoritany ihany koa fa amin'ity herinandro ity no ampahafantarina ny anaran'ny Prime Ministre natolotry ny Mapara. Tokony tsy ho elatsony io ny fanomezana ny Prime Ministre io satria raha tokony izy aza raha voavoaka ny valiny ilay hoe izy ny manana député maro anisa indrindra tao vita ny fifidianana vao nivoaka ny valiny navoaka ny cour électorale spéciale dia efa tokony nivoaka ny Prime Ministre fa izao zany amin'ny fa tsy hoe fa mity herinandro ity dia mivoaka. Raha ny onivo ny anteny meram-pirenena indray dia Ramatoa Kristina Razanamaso no atolotry ny Mapara ho filohan'ny androm-panjakana ity. Tsy nandany io filatsahany io Ramatoa Kristina Razanamaso no mariany fa sedra goavana sarotra ny latsabato izay mbola ho tanterahany eny amin'ny anteny meram-pirenena ary ny Mapara no ilaza amin'ny fomba ofisialy ny candidat rotsany ho filohan'ny anteny meram-pirenena.